Manolotra ny arahaba tompoko. Ny any an-dranomasina no hanomboantsika ny fiarahana. Foana ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alon-drano vaventy tany amin'ny morontsiraka Atsimon'ny Nosy. Na izany na tsy izany aza dia entanina mba ho mailo hatrany foana ireo mpiandrika rehefa mivoaka an-dranomasina. Raha ny misongadina eo amin'ny toetry ny andro kosa indray dia misy an'ireo tangoron-drahona amin'ny ranomasimbe Indiana izay vinavinaina anakorotana ny toetry ny andro ankapobeny any amin'ny faritra avaratra sy avaratra atsinanana ho amin'ny aniwa sy ny arampitso. Etsik'ilan'izay ihany koa dia misongadina fiakaran'ny maripana ambony indrindra any amin'ny atitany Atsimon'ny Nosy, mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 9-30 degré mihitsy aza moa izay ato anatin'ny 3 andro ho avy. Atorak'izay ihany koa ny any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana manodidina eo amin'ny 5-30 na 7-30 degré eo ny maripana ambony indrindra. Tsy misy fiovana firy kosa ny maripana ho any amin'ny faritra sisa rehetra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina izao dia miandrandra orana malefaka ny manodidina ny Antsiranana voalohany sy faharoa, Sava, Analanjorofo, Toamasina ary ny ilany atsinanana ny faritry Sofia. Andrahona ny voamaraina fa isava miandalana ihany rehefa misandratra andro ho an'ny faritry Diana, Sofia, Betsiboka, Alaotramangoro, Atsinanana, Vatovavy, Pitovinany, Atsimo atsinanana ary ny ilany atsinanana ny afovoantany. Ny faritra Sirahitra kosa dia tombanana hiba-toerana kokoa ny masoandro mibalika. Raha ny tolakandro indray dia mitoy hatrany aloha ny orana malefaka any amin'ny faritry Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona kosa ny atitany ny faritry Melaky, Miandrovazo, Bongolava ary ny ilany andrefany ny Vakinakaratra sy Amoron'Mania. Mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany manodidina ny Samborano raha tombanana andrahona na androana mitsitokotoko ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana. Ny tapany Atsimon'ny Nosy moa dia saika hibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Raha ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 5-30 degré ny maripana any amin'ny faritra avaratra andrefana, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Menabe sy ny faritra Atsimon'ny Madagasikara. Eo amin'ny 7-20 na 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny ary mety hanankatra amin'ny 20 na 20 degré ny morontsiraka atsinanana ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy kosa indray dia tombanana andrahona mety arahana orana malefaka indraindray ny any Analanjorofo sy ny faritra atsinanana. Misy tandrifin-drahona andalo ihany koa ny manodidina ny Samborano raha toka hiverina andrahona ny eto amin'ny afovoantany sy ny ilany andrefana mety arahana tandrifin-drahona aza moa ny any amin'ny faritra Boeny, Melaky, Miandrovazo, Mandoto, Bongolava ary ny distrikany Kandreo. Ny faritra Atsimon'ny Nosy dia saika hibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro na ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana indray dia mananika hatrany amin'ny 9-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny atitany Atsimo Madagasikara, izany hoe any amin'ny atitany Atsimo andrefana, Androy ary Anosy. Atorak'izay ihany koa ny any Toliara 5-30 degré, any Menabe ary ny faritra Boeny 9-30 degré ny any Sofia sy Betsiboka. Ho an'ny afovoantany kosa dia manodidina eo amin'ny 20 na 17 degré eo ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny zoma kosa indray dia saika maina aloha ny faritra maro manerana Madagasikara, na izany na tsy izany isorana malefaka iserana ihany manodidina ny Toamasina, azorana tandrifin-drahona kosa amin'ny voamaraina be ny atitany ny faritry Melaky, azorana tandrifin-drahona ny any amin'ny manodidina ny Samborano. Raha ny vinan'ny maripana indray dia tsy misy fiovana firy ny any amin'ny atitany Atsimon'ny Nosy aloha fa dia mananika hatrany amin'ny 9-30 degré hatrany, mety aloha tafiakatra hatramin'ny 70 degré aza moa izay indraindray. Ny any amin'ny Toliara ary ny faritra Menabe, Betsiboka, Boeny ary Sofia dia eo amin'ny 5-30 na 7-30 degré. Ho an'ny faritra anatiny kosa dia eo amin'ny 5-20 ka hatramin'ny 7-20 degré ary ny manodidina eo amin'ny 7-20 ka hatramin'ny 13 degré ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia iny ro menanao indray ny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antoniny amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitony rivotra eto Antananarivo amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Manodidina na ambony no fiatran'ny OMS avokoa ny refy rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy ny jerena dia vinavinaina hiakatra amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitony rivotra eto Antananarivo ka mila mitandrina ireo olona marefo, indrindra ireo ankizy, ireo zokiolona, ny vehivavy bevoka ary ireo izay manana olana amin'ny taovam-pisefoana sy ny fo. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.